lohana olo-tsabo na mpanotra mpanasitrana maro ny revo maro ny voafitaka mahavolona maro eto andrenivohitra izany nefa mety hiteratozy someso anarivony azony mpanjifa avy tamina tambajotram-pifandraisana iray omaly inona no antony nahatonga izany niteraka korokana teo amin'ny andro izany omaly ka nanahirana olona maro nahavita fianianana androany ny CES vaovao manana 7 andro izy ireo amboaka ny lisitra vaovao misy ireo kandida ara-dalàna raha ny andro fetra navoaka ny senita ny andramena sy ny fanondranana azy mbola lavitrezaka ny ady atao hanafanana izany mbola manamafy ny fanagazana sy ny fandrarana izany ny fitondram-panjakana malagasy Tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy ampanatsana no hiara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany ampafantarinanao ety am-piandohana fa manambahiny ny fampalalam-baovao anio tsisy izany fa i maître Rija Rakotomalala izay mpisolo vava ny Cool TV sy ny Cool FM. Anomboantsika ny fampalalam-baovao ity fanadidina manokana ity na miodika vy na miodika vanana tsy misy toerana iray izay tsy ahitana ireny mpampiditra hira amin'ny carte mémoire ireny eny Analakely na eny amin'ny petite vitesse isan'ireo manome vahana ny pirate izy ireny saingy tsy misy loatra ny fanenjehana araka nambaran'ireo mpanao ity asa ity fanadidina. Ariary zato ny hira iray araka ny nambaran'ireo mpanao ity asa ity mampiditra hatramin'ny iray alina isan'andro izany. Ananany avokoa ireo hira vaovao manaitaitra sy tian'ny olona ka izay no ahafahan'izy ireo mahazo mpanjifa maro tsy hifidianana saranga. Manana hira amin'ny fizika eo zany? Amin'ny 5 sary zika. Rehefa hoe misy mividy hira taminareo dia tsy ny abetsaka ny alaina. Teo amin'ny zika atsasany. Roa taona teo no tena nahamaro ireo mpampiditra hira amin'ny carte mémoire izany hoe hatramin'ny nampitobaka be teny an-tsena sy nahamora izany carte mémoire izany raha eto amin'ny petite vitesse mihoatra ny 20 ireo mpanao izany samy manao izay isontonana ny olona mandalo izy ireo ka samy mampaneno faran'izay mafy ny fanamafisam-peo. Inona ny hira tena hoe mpiditra mpapiditra Ay, evangélique. rehefa misy olona ray mapiditra hira ny atao? Baravarana idiran'ny virus amin'ny findaisy ny solosaina ny fampidirana hira. Ho an'ny sasany anefa tsy rarahina loatra izany fa ny fahafinaretana entin'ny hira izay afaka entina mandehandeha n'aiza n'aiza no zava-dehibe. Tsy dia miasa saina dia miledirisa izany tena tsy matahotra rehefa voa dia voa. Izay aloha izany dia mampiasa antivirus dia tsy matahotra. Tsy ny hira ihany fa ny filma sy ny klipy ihany koa dia ampidirin'izy ireo amin'ny carte mémoire. Tsy misy loatra intsony ny fanenjehana azy ireo araka ny fantatra ny fanaovana gravage ihany no misy manenjika ho fanaovana piraty. Vaovao politika eo amin'ny pejin'ny fifidianana kosa indray vita ny fianian'ireo mpikambana 720 mandrafitra ny CES amin'ny endriny vaovao manomboka eto andrasany maro ny fivoahan'ny lisitry ny kandida ho filoham-pirenena izay avoakany izay tokony vita ato anatin'ny 7 andro raha ny tety andro navoaka ny senita arahintsika ny ambangovangolona teny Anosy makasika izay. Raha pitso dia fandray ny asany sahady izy 12 menada andrafitra ny CES vaovao ireto enjana sy sarotra ny anjara andraikitra izy ireo amin'izao fotoana izao mba hivoahantsika amin'ity krizy lavabe hivoahana ny firenena malagasy ity ary ny vahoaka 20 tapitrisa dia miandrandra izay fifidianana izay. Tetsy amin'ny lampam-pitsarana tampony tetsy Anosy no nanaovan'izy ireo ny fianianana ny tolakandro teo. Afaka andro vitsy dia ifidy ny filohany izy ireo ary ireo samy mpikambana ihany no ifidy izay filoha hitarika azy ireo. Isan'ireo zava-dehibe andrasan'ny vahoaka 20 tapitrisa eto Madagasikara amin'reto mpikambana vaovao anatin'ny CES reto ny famoahana ny lisam-pifidianana ho an'ny kandida mahazo milatsaka ho filoham-pirenena izay ho atao eto amin'itsika na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Ny cour électorale spéciale rehefa tonga ny saisine mampiditra fangatahana ireo olona voatondro amin'io andalana vasivio dia hijery ny lalàna izy ary dia hamoaka izay didy mifanaraka amin'ny lalàna. Izay hoe afaka mangataka hoe raha tsy tiana io kandida raha tokony hiala tsy ho kandida. Raha tsy misakana ny lalàna fa manana alalana izy ireo angataka an'izany fa anjaran'ny CES ny ilaza na ho raisiny izay na tsy. Na dia efa misy ara ny raha matahora maro isan-karazany ary veriny rehetra fa efa mametraka izay ho filohany izay
ny mpitondra amin'izao fotoana izao satria dia naraha nahita ny zavatra nivoaka tamin'ny gazety maro isan-karazany tamin'ity andro ny androany ity teny hipetraka eo amin'izay toerana izay ve ireto 20 mianada mpikambana ao anatin'ny CES reto ka tsy hisy intsony izay fanoloana izay satria dia mahatarazoka ny resaka momba ny fifidianana eto Madagasikara dia ny fanoloana ny efa mipetraka ary ny tsy fanajana ihany koa ny tondrozotra ka mahatonga ny savoritaka politika eto Madagasikara ka ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka ny fahoriana izay tena efa tafalatsaka tanteraka amin'izy ireo izay. Fantatra moa anarana telo no misongadina amin'izao fotoana izao fa hoe tsara toerana ary isafidianana ny filohan'ity fitsarana manokana ity dia Rakotomanga, Rakotondra Dieudonné ary Ranampy Marie Giselle, izy ireo izay samy mpitsara grady voalohany avokoa. Andrasana fatratra ny lisitry ny kandida ara-dalàna voaka ny CES vaovao ahahiny maro ny hoe hanao ahoana ny tsindry mety ho azy nyity fitsarana manokana amin'ny endriny vaovao ity. Tsisy ny fisontonana ny sitrapo ny firotsahako fidiny ho ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha nanontaniany mpanao gazety momba ny firosoana any amin'ny fifidianana androany atoandro tetsy amin'ny fitsarana tampony. Ny zavatra ataontsika tsy hoe amin'ny fanatanterahana ny etahitan'ny any ivelany fa ao anatin'ny fanatanterahana ny filain'ny vahoaka malagasy. Lava loatra ny tetezamita efa taona mahery zay mifanatanterahana ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy dia mila fifidianana, mila faranana ny tetezamita zay ny adidin'ny sika malagasy sy izay mpitatana ankehitriny. Misy ve le retrait volontaire et inconditionnel? Tsy misy an'izay. Raha esoriny CES aloha président dia Etsekilan'izay kosa mahazo tombony kokoa ireo kandida izay hisitaka tsitrapo ho ny mpahalalana Honoré Rakotomanana noho izy ireo afaka hanohana kandida hafa tsy hamerenana ilay 50 tapitrisa ariary nalohany tamin'ny fanjakana. Afaka manova ilay lisitra kandida ho filoham-pirenena efa nivoaka iny ihany koa ity fitsarana vaovao ity raha ny fanazavany arahintsika tahaka izao. Tsy voatery hoe tsy maintsy ary zany le raika amby 70 menadamenaka. Rehefa manamarina satria tsy maintsy anamarina ny taratasy rehetrarehetra izy dossier de candidature. Dia mety lazeny fa dia hoe raha aminay dia ara-dalàna reto. Dia rehefa avy eo ndraiky nefa misy manao fanoherany. Dia izy rehefa le hoe maripotra le fanoherany. Raha maripotra le fanoherana zany dia hoe nasorina izy amin'ny candidat. Tsy maripotra dia mijanona ihany izy. Noho izany zany raha tsika androany zao raika amby 12 aogositra tsy mila afaka miteny hoe firy ny candidat tavela ho tavela daholo ve izy raika amby 20 menada sa misy hiala amin'izy ireo misy hiala velo satria zay koa zany anankiray io tsy azon'ny olona koa le hoe misy miala sitrapo dia rehefa avy eo mahazo monitra izy hoe raha ataoko zany hoe ohatra zany zany ataoko hoe raha candidat dia milaza fa dia hoe ianao no atolotra hosoloko zay no azo atao fa misy le andiny manarakarikatra amin'ny 15 angamba izay amin'ile hoe lalana vaovao dia hoe tsy azo atao tsony ny mampiditra filatsako fidina vaovao zany hoe akoatra ny raika amby 20 reo zany mety isy laza ndray anirina hoe olokafany toatra ny efa tsy atoko antsony trako raika amby 20 menadamenakireo anao hiditra candidat iny le tsy azo atao tsony fa le candidat vaovao dia le atotry le olona miara sitrapo zay averina amikoa io le karazana hoe antoka na hoe caution le hoe 50 tapitrisa ariary zany. Dia candidat fa ihany nitonana na miala tsotra izy ohatra hoe miala amina impony izy fa raha ohatra ndraiky izy tsy miala amina impony zany hoe retrait volontaire ozy izy mitazana eo dia raha ohatra izy nasorina fanoany hoe tsy mahafetra fipetra fifidiana tsy mahazo manotratra solotena antsony. Zany hoe misy tombony zany le miala amin'ny sitrapo noho le hoe ny CES vaovao no manokotra anao eo. Mahakasika io rafitra vaovao ny CES io indrindra dia nilaza androany ny Prime Ministre Omer Berzika fa mety ho vahaolana ity fitsarana manokana momba ny fifidianana ity raha toa ka tsy misy kajikajy politika arahintsika ny fanazavana. Tokony ho vahaolana ny CES. Raha atsoram-po no entina ao amin'io CES io. Raha tena atao dans la sincérité, dans le respect des lois, dia tokony amahaolana ihany izy io amin'ny fanapahan-kevitra zay ho raisiny ao. Fa raha ohatra ka mbola misy kajikajy politika isan-karazany no entina amin'ny fananganana an'izy io sy amin'ny fanendrenan'izay olona zay atao ao
fa tsy hoe hitady le tombotsoa ambony ny firenena dia milaza aminareo aho fa manjary tsy isy ny fanantenana izay azo apetraka amin'ny CES. Za eto manantena fa olo-kendry ireo olon-dehibe ireo olona mahalala ny tombotsoam-pirenena ireo ka dia hiezaka amin'izay ary izay nataoko hoe tena tokony ho vahaolana marina izy io ary ahafahantsika ny mandeha miaraka amin'ny communauté internationale amin'ny fianakavianambe iraisam-pirenena raha toka manao ny asany araka izay tokony ho izy io CES vaovao io ary raha toa koa miala ilay fitanilanana ilay gadzy politika zay atao etsika ny fanontaniana farany dia mikasika ny mpianatra ny sina ity dia tovitovy amin'ny le lafombaovao raha toe-karena kosa indray mbola mitony resabe manodidina ny andramena sy ny fitrandrahana azy tsy ara-dalàna nanamafy ny teo anivon'ny comité de pilotage izay tarihin'ny prime ministre Omer Berzika izay misahana vonjimaika ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala fa ny tsy fampiarana ny lalàna no tena antony goavana mahatonga ny gaboraraka eo amin'ny sehatra io. Mbola ao amafisina kosa ny fanakiazana ireo andramena ireo amin'ny fivezivezeny ny hijereny izay fomba fivarotana ny azo efa nogiazana kosa ny olona ara-pahamehana amin'izao fotoana izao. Ny olana misy amintsika eto Madagasikara manko dia ny fampiarana ny lalàna ihany. Io fampiarana ny lalàna io no matetika misy lesoka be dia be anika manjary mihevitra izay mandika lalàna fa tsy ho isy sazy mafy izay azo azy. Tany an-talàna zaho en personne ao amin'ilay toerana atao hoe Andrano Tsara na tratra camion na voie de rose anankiray dia samborona io camion io nentina tany an-talà io camion napetraka atao fa na ny tompony io camion io na ny tompony io bolabolana andramena atao tsisy nigarana reny tanareo amin'izany tsy nisy ninonina nahazo azy dia ohatran'izay koa afaka maly mbola amin'iny toerana iny any dia misy olona mandalo amin'ny hélicoptère ambony nahita camion anankiroa manetsika bois de rose manao transport de mana bois de rose ny telefôna tokony rehetrarehetrarehetra sur place niverina le olona amin'ny hélicoptère mbola hitany teo ihany le camion reo manao azy. Pejy hafa kosa indray tsy nandeha nitolotra andoavam-bola mahazatra ahazahoana mandefa somesy maro omaly ariva ka dia afa tsy fantam-piaviana noho ny helika nahazahoan'ireo nampiditra somesy mamaim-pona tsy misy fetry niezaky ny tady ny anton'izany ny mpanao gazety. Tolotra manokana avy amin'ireo tambazotra-pifandraisana no ahafahan'ny mpanjifa mandefa soratra maro sosina na ny someso hatramin'ny 100 ao anatin'ny ray andro amin'ny sarany efa voafaritra. Étoile 125 étoile 1 dièse io no kôdiny paritaka ao omaly ariva. Nahazoana someso enjato ka hatramin'ny 4,00 maimaim-pona. Tsy fantatra izay ny aviany fa maro ireo nahafantatra sy nampahafantatra ny havana mantsakaizany. Ny nanontany namana zany dia nisy niteny azy zany hoe mahazo SMS 606 dia nanao club tena nandrana fa le réseau ohatrany tapatapaka be zay le réseau. Namako nandefa SMS anao hoe étoile 125 étoile 1 dièse ny tapena dia mandeha dia misy SMS gratuit. Maro zany cousine anay no teny anao hoe mandeha le izy le SMS le gratuit dia tenanao an'le izy dia tena nandeha dia SMS 600 zany ana ny azoko maly. Niteraka fikorontanana nefa zany ho an'ireo nampiasa ny tambazotra. Tsy mahazo mahitsy izay atsona rehetrarehetra manomboka tamin'ny ray sasany tena be dia be mihitsiny izay numéro natsoko be dia be mihitsiny tsy nahazo. Nangatahina fanazavana ny avy eo anivon'ity tambazotra ity saingy tsy nahazahoana valiteny.
Ety amin'ny foibe toerany orinasa tserasera voakasika ilay fahazahoana SMS 600 omaly izahay niezaka nanatona ny tompona andraikitra ny teo anivon'ny Cool TV saingy nanambara ny teo amin'ny fandraisana fa tsy afaka ny andray sy anome fanazavana ho anay ho an'ity anio ity. Araka ny fanadihadiana natao dia mety ho kody noforon'olona mpanao osika ity nazahoana somesy mamaimpona maro be ity. Tsy ahina ho virus sanimba ny finday anefa izany fa raha eo anivon'ny tambazotra ihany. Rehefa tsy mampatonga ny virus mihitsy fa reo ihany amin'ny alalana ordinateur dia resaka bluetooth transfert. Fanomezana fahafapo ireo mpanjifa sahasoparany sasany tsy fantatr' izay tena marina fa maro ny mpanararoatra. Misy azy ireo mahatsiaro ny resaka satanika mihitsy tamin'ity tranga iray ity. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray miantraika amin'ny fahazotoan'ny mpianatra mandalo pahaizana ny ayay momba ny fitadiavany asa aorian'ny fahafitan'ny fianarana ny aoriana. Efa maro ihany koa ireo mpianatra. Teknika no mahatsapa fa tsy azo tsinontsiniavina intsony ankehitriny ny fianarana tenim-pirenena vahiny fanadihadian'ny Fabrice Tatsiresy nandritra ny fanombohan'ny baccalauréat teknika androany. Tsy nisy olana ny fanombohan'ny baccalauréat teknika androany. Kandidaty 384,4 no nanomboka niatrika ny adina an-tsoratra. Miatrika amin'ny toetsaina hoenty manao fanadinana nefa ny ayay momba ny asa atao any aoriana raha mitoy ny olana amin'ny fitadiavana asa ankehitriny. Manana ny sosikeviny ireo mpanala baka ho an'ny sehatra teknika. Ny olona manao teknika zay mahazo tombony kokoa no manao général satria ny teknika mianatra asa. Raha amin'ny sehatra misy anay manokana aloha ilaina fanatsarana ilay izy satria tsy dia raha ny amin'izao vanim-potoana misy antsika izao sarosarotra ilay izy dia satria ao aoriana kely hoe izay hitady asa dia ilaina fanatsarana be ilay izy. Ny tsosokevitra hitako izany izao resaka ohatrany hoe fampiofanana na hoe fijerena an'ilay mari-pahaizan'ilay ankizy fa tsy dia hifantoka be loatra intsony any amin'ilay hoe diplôma be lehibe izany. Antso no ataon'ny mpianatra. Ny sehatra teknika izay tsapany ankizy tsy azo atao tsinotsinona noho izany efa hifaninanana be ankehitriny. Antony tsy atsapan'ny maro amin'izy ireo fa tsy tokony hanamaivana ny fianarana teny vahiny intsony ny mpianatra teknika ankehitriny tahaka izay nalaza teo aloha hoe ny teknisianina dia tsy tia mianatra amin'ny teny vahiny loatra. Izay ary ny tena mila langue satria amin'ny anay izao misy an'ilay hoe commerce international dia commerce international izany mila hoe mahay langue ianao mila mahay français, anglais. Tsy hoe manao ambany zavatra ny ankizy amin'ny teknika fa betsaka loatra izany ilay matière atao amin'ny teknika dia ohatrany tsy dia mahasarika be ohatrohatr'izay. Raha amiko manokana aloha dia izay ohatrany tsy dia mahasarika anazy ilay manao matière littéraire. Ho an'ny tetsy amin'ny LTC Ampefloa ny fahataran'ny mpianatra maro no olana androany maraina. Misy rindran-damba kosa ny resaka fandriampahalemana. Fampianarana ambony ministère enseignement supérieur dia ao koa ny office du bac izay miandraikitra mivantana an'ity fanadinana ity. Dia ny fahatelo ny mpampianatra miaraka amin'ny surveillance ny chef de centre indrindra dia miaraka amin'ny tompona andraikitra ny sekoly andraisana ilay fanadinana. Dia eo koa manarak'izay ny tompona andraikitra ny fandriampahalemana miara-miasa aminay. Dia tsisy atahorana ho an'ilay aman-dreny ny sécurité amin'ny fanadinana. Ho tanterahina amin'ny herinandro ambony miaraka amin'ny sapam-pianarana ankapobeny toy nyity fanadinana baccalauréat teknika ity. Hiemitra zoma ihany koa ny fanadinana tokony atao ny alakamisy ho avy izao noho ny fankalazana ny andron'ny Ascension. Ho an'ny faritany Antananarivo, mpianatra 420 no miatrika ny fanadinana ho amin'ny foibe mpanadinana 30. Trangam-piarahamonina isan'ny mahakasika olona maro ny fisandohana ny asan'ny mpitsabo. Tsy ireo mpitsabo amin'ny fomba medikaly ihany no misy izany mpisandoka izany fa ireo mpitsabo nentim-paharazana ihany koa aza. Olana apetraka izany ny mety ho voka-dratsiny eo amin'ilay marary indrindra raha aretina sarotra tsaboana fanadihadiana. Taratasy-panafody tsy misy laharana maha-mpikambana ao anatin'ny olavitry ny mpitsabo no omen'ireo dokotera sandoka ireo. Ireo mpivarotra fanafody na ilay marary mihitsy aza dia tokony ho taitra rehefa mahita taratasy-panafody toy izany. Mety hitera-doza ho an'ilay marary ny fitsaboana tena amin'ny mpitsabo tsy ara-dalàna. Le aretina hoe manahirana izay tena hoe ilaina hoe fitsaboana manokana mihitsy dia raha vao tsy olona manana an'ilay fahaiza-manao izany na le compétence dia tsy ho sitrana. Dia dikan'izay iombo ny aretina. Efa miombo ny aretina andray mametraka taketra raha ohatra ka tratra ihany fa avy eo mety ho faty mihitsy ilay olona.
Ireo mpitsabo voasoratra anarana any amin'ny holavitry ny mpitsabo ihany no afaka miasa amin'ny mahadokotera azy eto Madagasikara. Misy 7 ireo mpitsabo eran'ny Madagasikara, saingy manodidina ny 4 eo ihany no mbola tafiditra ao anatin'ny rafitra io ankehitriny, hoy ny avy amin'ny holavitry ny mpitsabo. Araka ny code de la santé dia ireo dokotera misoratra aty amin'ny ordre national des médecins ihany no afaka miasa eto Madagasikara légalement. Dia miezaka zany izao mba ho fanadiovana n'io asana dokotera io mba hiavahanay tanteraka amin'ireo tsy dokotera dia amoaka annuaire izay atoato mba ahitana ireo listra ny dokotera tena ara-dalàna eto Madagasikara. Tsy ny dokotera ihany anefa no iara-ny fisandohana ny asa toy izany. Hatramin'ireo mpitsabo nentim-paharazana sy ny mpanotra ihany koa dia tratran'izany. Raha toa ka miafina ny fomba fiasan'ireo dokotera, mirangaranga kosa ny fomba fiadin'ireo mpisoloky mpitsabo amin'ny alalan'ny otra sy ny sisa. Endrik'ilay fisandohana zany mitondra gazety izy mandehandeha any dia milaza hoe ao aminazy le Jessica dia maka an'le rano sy le loharano sy le menaka fampiasaiko any aminay zany. Mitondra marary eo zany le olona dia maka an'le loharano sy menaka any aminay dia rehefa maka an'iny izy dia amidiny le izy tapohany zareo le rano dia anaovany zareo bizina. Toy ny holavitry ny mpitsabo eto Madagasikara, misy ihany koa ny fikambanana mijoro ara-dalàna miahy ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo. Ho an'izy roa tonta, ny fanenjehana araky ny lalàna mikasika ny fanaovana faux et usage de faux na usurpation de fonction no afaka anenjehana ireo mpisoloky. Eo amin'ny tontolo ny serasera kosa indray araka ny efa nentina tamintsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny alarobia ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana momba ny raharaha Coltivy ny Cool FM eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny Anosy. Manambahiny isika araka ny nambarateny am-piandohana ny maître Rakoto Malalarids mpisolo vava ny Coltivy ny Cool FM mitondra fanazavana momba ity raharaha ity mialoha izany anefa ndeha aloha iverenantsika ny famotinana momba ireo antota taratasy ny Coltivy ny Cool FM fanadihadina. Ho an'ny onjam-peo, araky ny communiqué navoaka ny CSCA ny volana aogositra 3 ny kena nazo alalana hitrandraka orinasa serasera ny mpandraraha iray antsoina hoe Randriamarisata Charles Lemay. Nazava tamin'ny taratasy tamin'ny 3 io fa système de communication audiovisuelle zany hoe télé sy radio no nazahoana alalana. Rehefa nazo alalana ny fréquence ho an'ny mpandraraha io dia nampiasaina tamin'ny onjam-peo antsoina hoe Tiny Radio. Taorian'ny taratasy nataon'io radio io tamin'ny 17 septembre 2024 nateriny omerta fa ny 7 teboka valo tokoa no fréquence azon'ny Tiny Radio ary ny tabajotra mpifandraisana dia ny 370 teboka 850 MHz. Taorian'io fanamarinana avy amin'ny omerta io dia novidian'ny orinasa CMPC ny Tiny Radio ary lasa Cool Radio. Ny fanovana ny anarana Tiny Radio ho lasa Cool FM sy ny fampiasana ny fréquence 7 teboka valo araka ny lisansa nazahoana alalana dia natao ny daty ny 7 oktobra 2024 tamin'ny alalan'ny taratasy ara-dalàna izay efa nalefa teo am-pelantanany CSCA ny 20 desambra 2024 sy ny volana May 2024 izay tsy nazahoana fandosoana na fanamarinana avy amin'ny CSCA ary manam-pirofo ny maha ara-dalàna n'io lisansa io. Taorian'io ny OMDA izay mpikambana amin'ny CSCA dia niditra tamin'ny fanaovan-tsony fifanarahana antsoina hoe contrat général de radiodiffusion niaraka tamin'ny Cool FM ny 12 aprily 2024. Ny 12 May 2024 ny omerta izay mpikambana tamin'ny CSCA dia mbola nanamafy indray ny maha ara-dalàna n'io lisansa io rehefa nanao fanaraha-maso ary namoaka izany tamin'ny alalan'ny rapport de test nataon'izy ireo. Ny omerta izay voalaza ny lalàna fa manome ny fréquence ary ny CSCA izay nanome ny alalana hitrandraka ny lisansa dia samy efa nanamarina ary nanaiky araka ny voalazandreo atota taratasy rehetra ireo fa ara-dalàna ireo lisansa sy fréquence ireo izay nampiasain'ny Tiny Radio izay lasa Cool FM ankehitriny. Ho an'ny fahitalavitra kosa indray, araka ny fanomezan-dalana nivoaka ny 20 novambra 2024 dia nahazo alalana avy amin'ny CSCA hitrandraka orinasa mpifandraisana ny orinasa iray antsoina hoe Imeva. Teo anelanelan'izay, ny anaran'io fahitalavitra io antsoina hoe Meva TV dia niova ho New TV tamin'ny taona 2024 ary avy eo dia niova ho Dream TV tamin'ny taona 2024. Tsy nisy fanoherana na fanamarinana avy amin'ny CSCA na tamin'ny omerta. Noho izany, efa nanomboka nandeha sy nanao andrana teknika ireo fahitalavitra ireo.
Efa nisy ny antsoina hoe convention, izany hoe nydingana farany atao amin'ny maha ara-dalàna ny lisansa sy ny fréquensa ampiasaina, ka ny ministry ny serasera ankehitriny izay filohan'ny CSCA sy ny Dream TV no nanao izany ny 4 aogositra 2024. Ny fahavitan'ity convention ity dia manam-pirofo fa ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra momba n'ilay fahitalavitra. Ny 17 aprily 2024 dia nisy ny antsoina hoe contrat général de télédivision no siniaviny eo amin'ny DA sy ny Cool TV. Tamin'ny taratasy nalefa ny 9 Mai 2024 dia nangataka tamin'ny omerta ny orinasa SMPC mba ahazoany alalana ampiasa fifandraisana miainga avy eny ambony tsimbina. Nanome izany alalana izany ny omerta ny 14 Mai 2024. Vita tamin'ny 12 Mai 2024 ny andrana rehetra takiany lalàna ary nanamarina izany ny avy ao amin'ny omerta. Taorian'izay, araky ny taratasy tamin'ny 7 Oktobra 2024, ny 1 Desambra 2024 ary ny 7 Mai 2024 dia ndroso tamin'ny fitrandrahanandreo lisansa sy fréquensa ara-dalàna ireo ny orinasa nitrandraka azy izay niova ho SMPC ary ny anaran'ny fahitalavitra izay ho niova ho Cool TV. Ary tsy nanao fanamarinana na nandiso izany ny CSCA na ny omerta. Ireo antony rehetra ireo izay pirofo mitohaka amin'ny tenda amin'ny maha ara-dalàna ny fandehan'ny Cool TV. Araka ny efa narahantsika teo ny fanazavana mahakasika ireo atoto taratasy sy mahara-dalàna ny Cool TV sy ny Cool FM. Fa araka ny nambaranao tany amin'ny fiandohan'ny fampahalalam-baovao dia manambahiny isika androany hitondra ny antsipiriana izany atoto taratasy mahara-dalàna ny Cool TV sy ny Cool FM izany. Tsisy izany fa i Maître Rija Rakotomalala, miarabanao tompoko. Miarabanao sy miaraba mijery. Araka ny fantatra moa dia miakatra eny anivon'ny fitsarana ankehitriny raharaha Cool TV sy ny Cool FM. Efa nentina teo anivon'ny Conseil d'État izy io, efa nitory ny Cool TV sy ny Cool FM mahakasika ny naikina nakiazana ny fitaovany ahoana marina mahakasika ny raharaha io. Marina mihitsy an'izany. Voalohany aloha tiako hazavaina kely ho an'ny mpijery izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao ny antony natonga nampiakatra tsy nampiakarantsika ny raharaha io anatrehan'ny Conseil d'État. Maromaro izy eo fa misy antony anankitelo tena mavesatra angamba izay zahana hazavaina ho an'ny mpijery. Voalohany aloha misy lalàna fean'ny CSCA. Amin'ny maha CSCA sy rafim-panjakana anazy io dia misy fombafomba tsy maintsy hajaina ao anatin'izy io. Anisan'izany ny fiantsonan'ny mpikambana rehefa misy fivoriana. Anatin'ity ady tamin'ny Cool TV ity sy ny Cool FM ity dia nahita izay taty aoriana ny fametrahana an'ilay fitoriana io fa misy tsy voahaja ny fiantsona ny mpikambana ao anatin'io CSCA io. Izay ny antony voalohany. Ny antony faharoa dia ny lalàna momba ny CSCA ihany koa dia magnitaky ny fiarah-miasa ny CSCA io miaraka amin'ny ministeran'ny fifandraisan-davitra. Nazava ny fanadihadiana nataonay fa hatreto mbola tsy nisy taratasy aloha manamafy hoe nisy tokoa ilay fiarah-miasa io niaraka tamin'ny ministeran'ny fifandraisan-davitra. Ary ny antony fahatelo farany izay tena manan-daja be dia tokony rehefa misy fitoriana ohatran'ireny tokony misy lettre de mise en demeure izay alefan'ny CSCA any amin'izay orinasa toriana. Tamin'ity raharaha ity tsy nisy io lettre de mise en demeure io. Mahagaga ny tsy nifisin'io ny antony dia tsotra. Rehefa jerena ny nahazo an'ny radio rahavavy rehetra ireo dia nahazo mi lettre de mise en demeure daholo izy rehetra ireo. Mahagaga nefa tamin'ity tamin'ny Cool manokana tamin'ny Cool TV na tamin'ny Cool FM dia tsy nisy mihitsy lettre de mise en demeure nefa io dia takiany lalàna. Ka ireo antony anankitelo ireo ny anisan'ny antony nentinay mitondra ny raharaha io teo anatrehan'ny Conseil d'État. Endrasana kosa ankehitriny ny didy izay ivoaka eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany, inona ary mety ho fizotra ny raharaha io aorian'izay? Ohatran'ny tiako iverena kely aloha ny zavatra nitranga. Nisy didy izany nivoaka teny amin'ny Conseil d'État. Amafisiko etona aloha fa ilay didy nivoaka teny amin'ny Conseil d'État io dia tsy milaza hoe akatona ny Cool TV sy ny Cool FM. Izay angamba mazava ary mila amafisina izay zavatra izay. Ankehitriny izany nametraka fitoriana indray ny CSCA natrehan'ny tribunal de première instance. Mangataka zareo fanagejana ny émetteur-ny Cool TV sy ny Cool FM. Rehefa jerena nefa ny lalàna sy ny fomba fandehan'ny raharaha dia mazava aloha voalohany fa tsy manaja ny lalàna fean'ny ady eny atrehan'ny adombadio ny fomba nitondran'ny CSCA an'ity raharaha ity. Efa nisy entsika ihany tamin'ilay vaovao eny fa tiana mafisina hoe amin'ity raharaha ity voalohany aloha dia tsy voaja ilay zavatra niresantsika tamin'ny voalohany teo tany amin'ny Conseil d'État. Natonga antsika nakany amin'ny Conseil d'État. Ny faharoa momba ny fombafomba nady raha teo koa dia mahagaga fa tamin'ity raharaha ity tsy ilay orinasa no nitoriana, ilay orinasa izay tompon'ilay lisansa resantsika na lisansa Cool TV na lisansa Cool FM fa mahagaga fa ilay olona mpitantana izay tsy manana
tsy misoratra aminy mihitsy ny licence no io notorian'ny CSCA ohatrany mampiaya ihany zany hoe olon-tsotra notoriana fa tsy le orinasa zay tompon'le licence fa zay eo ihany fa tena fototry ny hevitra idivantsika ary fototry ny fiarovantsika eny anatrehan'ny fitsarana amin'izao fotoana izao dia ny fisiny ilay raharaha eny amin'ny conseil d'état amin'izao fotoana izao tsy azo lavina angambany ary fomba nady io rehefa misy raha ohatran'izao hoe rehefa misy raha ohatran'ireny any amin'ny conseil d'état dia tokony milaza ny fitsarana any amin'ny première instance hoe tsy mahefy izy hitsaran'ilay izy anapiko an'izay dia ministre ny serasera izy amin'ny maha ministre ny serasera asy amin'ny président CSCA dia efa malala an'izay zavatra zay tiako mafisina kely fa nisy taratasy tamin'ny datany fa 7 ny volana jolay nosoniavin'ny ministre ny serasera io taratasy io dia milaza mazava tsara hoe satria misy raha anatrehan'ny conseil d'état dia tsy tokony na ministre ny serasera na ny CSCA manana fahefana hikarakara ny raha momba ny kolo mahagaga nefa fa ray andro melohany nanaovany sonian'iny taratasy iny dia napiditra ny vitoriana izy anykolo eo anatrehany fitsarana ambaratonga voalohany ka ireo antony ireo no heverinay sy amafisinay fa tsy tokony ahefa ny fitsarana amin'ny lerarano nentin'ny CSCA io eo amin'ny lafiny fampianarana nahazo toeram-pianarana roa vaovao EPP sy CEG ny komina ambanivohitra Mahaditra ao amin'ny faritra Matsiatra Ambony vahaolana mivantana ho an'ny vahoaka ho fampanantonana ny sekoly izany porofon'ny fisian'ny tompona ndraiky mpanjakana mahay mitantam-bola ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka ho ny praiministra lefitra misana ny fampandrosona sy ny fanajariana ny tany azo andreny anarivelo izay nitokana izany tany an-toeran'ny fanadihadiana. Tao Mahaditra tapo-tanàna, EPP nambany fidiny natolotra ao ny vokon'olona ho fanampiana ireo efa nisy. Ny praiministra lefitra azo andriany anarivelo filohan'ny filakevim-pitantanany fidiny tonga tany an-toerana nanolotra ity fotodrafitrasa ity. Ny vahoaka aty amin'ity toerana ity, izay lavitra sekoly mandeha tongotra hatrany amin'ny 30 minitra na ora iray ny mpianatra ny EPP matetika vao afaka mianatra. Mankivy ny ray aman-dreny izany. Ny olana sadrainy sekoly dia eo amin'ny ray aman-dreny tsy dia manome lanja ny fampianarana loatra ny sasany fa lasa taony amban-javatra dia be ny kolonga no tara lava. Vokatra izany fa vao tsara trano ho an'ny mponina ny fahazahoana sekoly tahaka izao tahaka ny Anjanomana mbola ao anatin'ny komina Mahaditra ihany dia CEG nahitana efitrano 3 ihany koa no nitokanana fa matsimbola ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany kosa izany. Antoka iray manampy ny ray aman-dreny mpianatra azoto ampianajanaka izany. Faly dia sy homby fo misy satria atiky ny naty ala misy hita amin'izay fotoana izay nefa amin'izao fotoana izay no ny risika ny herim-pon'ny vahoaka dia amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mazava tsikelikeliky dia faly na dia ny atao ny résultat ny BPC zao dia niakasy noho ny tamin'ny taona lasa nefa amin'ny taona ho avy zany dia tinaina fa mety ho 80% lesy 90. Tsara avokoa ny vokatra ho an'ireo sekoly roa ireto na tamin'ny CPE tao amin'ny EPP Mahaditra izany izay nazahoana 2.50 isan-jato na ny BEPC Njanomana izay nazahoana 2.50 isan-jato dia isan'ny tarika tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony farany teo. Ho an'ny praiministra lefitra izay nitokana ireo fotodrafitrasa ireo fa hindohan-draharaha ny fanatsarana ny fianarany zana-bahoaka toy izao. Zay matsy nanahirana dia eto amin'ny firenentsika hatramin'izay. Betsaka araka ny voalaza ny famatsim-bola. Betsaka araka ny voalaza ny vola miditra ho ampiasaina ho an'ny taranaka sy ho an'ny firenena kanefa indrisya fa kely ny zava-bita fa izay mpitondra foana mengeza fa isika vahoaka mekely ihany ka izay no mahatonga ny vahoaka mitrotra indraindray ary ny ritsika ao anatin'ny fanovana tiana eto amin'ny firenena dia ambany tombontsoam-bahoaka marina no jerena fa tsy nikajikajy politika na nikajikajy posiposy na nikajikajy kibokibo fa nikajikajy iombonana zay dia davitsika ary zay ny antony natongavana itaty mampiseho aminareo fa mendrim-piderana ihany koa ny voaka malagasy ary tsy misy antony anabadibatiana ny voaka malagasy fa pirofo mitohaka amin'ny tendany zao fa mahay mitantana mizanaka malagasy mahay mitantana ny tompona ndraikitra eto amin'ny firenena ary tsy lahan'olomanga akory satria na dia maty tsarany dia misy olomanga afaka mitantana firenena toy izao ka oka mba vela hitantana dôly amin'izay ny zanaka malagasy fa tsy misy olom-bohositra teto na sanatriny vava nisy olona nylatsaka avy any an-danitra ka hitondra ny fahagagana eto amin'ny firenena fa dia isika
nanome profo teto amin'ity community fa mahavita azy ny zanaka malagasy ary mena sehatra zanaka malagasy mba ahafahany mivoatra sy miaina ary indrindra mampiseho ny talentany ho an'ity firenena malalantsika ity. Ny lehiben'ny distrika, ny solotenan'ny faritra sy ny draine, ny parlement tantetezamita no isan'ny solotena-panjakana nanatrika izao lanonana rososina izao. Tonga tany an-toerana niaraka tamin'ny praiminisitra lefitra ihany koa ny lehiben'ny faritra Vakinakaratra teo aloha. Lafim-baovao afa-kosa indray mpivarotra ao amin'ny commune 67 hectara no mai-trano io hariva io kilalaon'ankizy no fantatra fa nipoiran'ny afo tsy nisy ny anana fohy may kosa ireo fanaka varotana ao amin'ny tompotrano. Saika nampidi-dozany kilalaon'ankizy niteraka ai-trano tao amin'ny commune 17 hectara io hariva io tamin'ny 4 sasany hariva teo no may ny tranona mpivarotra iray ary ny fandrimbona namono ny afo ny manodidina tsy nisy kosa ny ainana fohy. Zareo maohatry manao kilalao teo zareo manao koafako asa manao tsikona ngasa iny nanatao kalampiry no metao anatiny dinana telo de l'éponge ny azo. Folo minitra teo no tonga ny mpamonjy vona rahatombanana manodidina ny iray tapitrisa ariary ny entana kilan'ny afo ho an'ity mpivarotra ity. Aorian'ny zava-mahatomelona, ny fananahana, ny fianarana ary ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fanananasa amin'ny isan'ny olana goavana setrain'ireo tanora, indrindra fa ny avy any ambanivohitra. Antony Akarana eto andrenivohitra, fanadihadihana. 770 faingo 20 isanjaton'ireo tanora any ambanivohitra no tsy mananasa raikitra raha ny antotanisa vonjimaika avy amin'ny fanadihadiana ho fandaharana lara-pahamehana amin'ny zava-manahiran-tsainan'ny tanora nataon'ny Institut National de la Jeunesse. Ny 320 isanjaton'izy ireo no miakatra eto andrenivohitra amin'ny tady asa. Mbola andalam-panadihadiana ny anton'izany kosa izy ireo noho ny tsy fanananasa tsy miankina amin'ny tanora izay voakasika izany ihany. Ahitana ny olana fototra sy ireo tompon'andraikitra tokony handray fepetra. Tanjona moa zany dia izay le hoe mba hananasa daholo plein emploi satria raha vao izay no resahana dia lasa tafiditsika zany ary amin'ny sehampiariana secteur privé inona ny olana any misy olana be dia be zany hoe mety nitatsika maso akaiky indrindra dia hoe tsy mananasa ny tanora fa ny tontolo ny asa ve afaka mamaly manahoana ny tolotra sy ny tinady manahoana ny faninanana. Mbola midadasika ny tany eto Madagasikara ahafahana mivelatra eo amin'ny sehampiariana fambolena sy fiompiana. Tsy mahalian'ireo tanora amin'izao fotoana intsony anefa izany. Mihevitra ny maro amin'izy ireo fa mora kokoa ny fiainana eto andrenivohitra. Inona mahatonga anao hoe tsy miverina any ambanivohitra dia mamboly? Tsy mahay ako. Mahatsapa zany le tanora hoe tsy mahavita tsony le any ambanivohitra mety hoe amin'ny teny vahiny moa izy hoe influencer le avy aty andrenivohitra izy. Zaho ohatr'izany namboly atany dia nisy fotoana hoe nisy ny telefona hoe afaka hiasa enao mazoto enao hiasa dia eno dia zay fotsiny Mila politika mazava ny famoronana asa eto Madagasikara. Tsy miankina amin'ny fahavonon'ireo tanora ihany fa ny sehatra ahafahany mivelatra. Azo antoka fa raha tsara tohana ny fambolena dia mety ahataman'ireo tanora kokoa ny mivelona amin'izany. Ny tanora miatrika ny fifindra-monina, io no lohahevitra noraitsin'ny firenena mikambana tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora androany ity. 40 isanjaton'ireo tanora mifindra-monina no avy any ambanivohitra ary ny 150 isanjato avy eto andrenivohitra. Ny fifindrana makany amin'ny firenen-kafa no tena mahazo vahana satria dia mahatratra hatramin'ny 540 isanjato. Filana ravinahitra no anton'izany raha nambaran'ny solotenan'ny OIT na ny vondry iraisam-pirenena momba ny asa. Karazany roa ny fifindra-monina, ny voalohany moa ny ato anatin'ny firenena, izany hoe ny olona mifindra toerana, indrindra mifindra faritra noho ny antony maro samihafa anatin'izany ny fitadiavana asa, fa ny eo anatin'izany findra-monina izany koa dia ny mikasika ny findra-monina ny tanora mankany velany satria hitantsika fa ny fanatontoloana dia natonga ny firenena maro amin'izao fotoana izao mila an'izany hoe main d'œuvre eran-tany zany satria ohatran'izao ny asan-trano dia betsaka ny tsena mikasika ny asan-trano any velany.
Ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray no amarana antsika ity fampahalalam-baovao androany ity. Totosa tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny fanakatona ny fananana Open de l'Océan Indien andian'ny fahatelo izay nokarakarain'ny fikambanana ASJTT sy ny JJPSK omaly. Natratra 720 ireo mpandray anjara ka teratany vahiny ny 5 fanadidiny miarantsoa. Nafana ny adisa tarika ny edinany amboara lehibe izay nanakatonana ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny Jujutsu Open de l'Océan Indien natao omaly tolakandro tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Tarika roa ihany niatrika ny famaranana amin'ny vantana ka ny ekipa Nestrela no rafetin'ny Zouen, Radokely, Mamtina ary Rojo nandromaka ny amboara lehibe edina intelo metona rehefa nandavo aneska izay nampijoro an'i Jules, Niki, Séraphin, Yen ary Zoary tamin'ny fandresena telonoroa. Isy karazany telo moa ny faninanana ka mbola Nestrela ihany no nanjaka teo amin'ny Ewaza. Salotra fandresena 4 izy raha toka telo kosa ny Neska ary ray avy ho an'ny ASJTT sy ry zareo Mauriciana. Tamin'ny fiatinana kosa dia nahazo fandresena 2 ry zareo SK, ny ASJTT kosa dia ray ary torak'izay ihany koa ny Maurice. Tsy nahatonga solotena indray moa ry zareo Réunionnais fa ny Mauriciana ihany no ny fanandrina tamin'ireo mpikatroka malagasy tamin'ity andian'ny fahatelo ity. Mbola isy fiofanana ho tarihan'ny manam-pahaizana Réunionnais Thierry Grimaud, tompon-dakalefitry ny Eoropa amin'ny Ewaza sady nahazo medaly volamena ihany koa tamin'ny judo tamin'ny lalao nosy 2012. Mbola isy fiofanana ho tarihan'ilay manam-pahaizana Réunionnais Thierry Grimaud, tompon-dakalefitry Eoropa amin'ny Ewaza sady nahazo medaly volamena tamin'ny judo tamin'ny lalao nosy 2012 teo amin'ny talata tolakandro izao etsy amin'ny Sograday Mahamasina. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny isaora ianao naraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana indray ho amin'ny rahampitso tahaka izao. Veloma tompoko.